Isaorantsika ny tompo mbola manome alalana antsika mikalalana, miara-miombona, mitondro ambavaka, indrindra ho an'ireo izay namantsika manolotra izany atom-bavaka izany. Koa asaiko ampitiavana ary ianao fa ho tanterahana izany vavaka izany. Misaotra anao izahay ray tsara indrindra sy any an-danitro, satria raisinay ho tombontsoa ny fahafahanay mbola miombom-bavaka amin'izao fotoana izao. Toy izany ihany koa ny fahafahanay mangataka hatrany famelan-keloka mba hanananay fahazahonantoka na ny amin'ny valim-bavaka na ny amin'ny fiadanam-po izay tianay mba hiainana miaraka aminao. Namanay Gracia Maria dia manana antom-bavaka manokana amin'ity fotoana ity. Mahatsapa izy tompo fa mandalo fisedrana ny fiangonana misy azy. Ianao no mahalala ny tsipirian' izany toejahatra izany, fa ny tianay angatahana manokana ray malala dia mba hidiranao an-tsehatra mba izay rehetra endrika mety tsy fitovian-kevitra na tsy fifanarahana mba tsy hiteraka fisaram-bazana izay mety ho endrika disadisa rehetra. Olombelona ihany tompo izahay, mety manana fahalemena kanefa sitrakay tompo ny hiazonanao ny fiangonanao. Anao izany koa tiana indrindra ny miombona amin'izany mpanomponao izany ambavaka, matoky ny fomba fitondranao izahay tompo, ny fidiranao an-tsehatra manokana ho an'izany fiangonana izany, fa tononona ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.